Fa lafomba voafa kosa indray no entina aminao amin'ity manaraka ity isan'ireo toeram-pizahan-tany mampiavaka ny Madagasikara eny amin'ny parc national d'Andasibe Mantadia. Tafiakatra efatralina isa ireo mpizahan-tany tonga nitsidika toerana manan-karena amin'ny lafiny arena voajanahary sy karazany zava-mananaina io raha ho an'ny taona 2024. Nidina teny an-toerana ny ministry ny fizahan-tany sy ny asa tanana manoloana izany nitarika ny fanamboaran-dalana ihany koa ny fametrahana ny fanamby lehibe ny hanasarana ny sery ny fizahan-tany ao Andasibe district ny Moramanga faritra Aloatra Mangoro. Taritra makasika izay raha hoentiny Christian Dimy. 50 kilometatra mialana Antananarivo manaraka ny lalam-pirenena faharoa no misy Andasibe, komina ambanivohitra misy fokontany maromaro ary toerana fandraisana mpizahan-tany maro ao amin'ny distrikany Moramanga faritra Aloatra Mangoro. Ao anatin'ity faritra ity no ahitana ny parc national d'Andasibe Mantadia izay valan-javaboary arovana lehibe mizara ho faritra roa. Ahitana ananala mazotra sy Mantadia samy ala voajanahary tropikaly avokoa. Mitana ny laharana fahatelo amin'ny toeram-pizahan-tany mahasarika mpizahan-tany maro ny parc national Anala Mazotra Mantadia. Hoy ny Italia ny parc Anala Mazotra Mantadia rakotra ala ary ahitana zava-maniry sy biby tsy fahita raha tsy eto Madagasikara ity toerana ity. Isan'ny tena ahafantarana azy ny biby lémurien izay mahaliana ireo mpizahan-tany raha tsy laza afa-tsy ny indri izay isan'ireo lémure lehibe indrindra eto Madagasikara. Tamin'ny taona 2024 mahatratra 703 alina eo ireo mpizahan-tany nitsidika ity parc national Anala Mazotra sy Mantadia ity. Ary tafiakatra hatrany amin'ny 4 alina isa izany ho an'ny taona 2024 lasa teo raha nitatitra hatrany. Mbola maro nefa ireo mpizahan-tany tokony hitsidika an'ity faritra manan-karena amin'ny lafin'ny arena voajanahary ity. Hoetrany teo anivon'ny parc Anala Mazotra Mantadia raha tsara ny lalana mampifindray amin'ireo toerana. Anisan'ny hoe raha vita io lalana io zany dia tena mino fa mitombo mety mahatratra amin'ny 50,000 ny visiteur antsika satria ny 7,000 tamin'ilay 40,000 teo fotsiny no visiten'ny Mantadia no izy raha tsy lalana. Antenaina zany ireo olona 40,000 tato Anala Mazotra, le ambany teo 37,000 eto afaka maka Mantadia satria Mantadia tsy maintsy manao location 4x4 dia mitombo le vola dépense le olona dia tsy dia mariska izy fa raha vita zany io lalana io dia anisany tombony lehibe na ho an'ny commune na ho an'ny resaka fizahan-tany manokana aty amin'ny commune Andasibe. Efa marany koa ireo malagasy mitsidika ny toerana ary mizara amina toeram-pitsidihana misy enina ny fitsidihana ny parc ary isan'ny mahaliana ny mpitsidika ny fijerena ny ragidro indri raha ny fanazavana hatrany. Ato anatin'ny 3 taona farany zao dia niakatra ny mpizahan-tany malagasy amin'izao 70% étranger dia 30% an'izay efa malagasy daholo. Misy circuit anakenina ny tena mandeha 3 anaty Anala Mazotra dia 3 ao Mantadia. Dia ny circuit indrien tena be mpitsidika no izy sady akaiky no fohy 2 heures. Dia anisany na ny olona rehetrarehetra afaka manao le circuit na ny efa 3e âge na ny jeune dia satria izy accès facile. Isan'ny toromarika avy amin'ny filoha ny fanavozana sy ny prime ministre lehibe ny gouvernement manoloana io ny fanamby amin'ny fanatsarana ny fanamborana ny fidirana amin'ireny toeram-pizahan-tany ireny, hoy ny ministry ny fizahan-tany sy ny asa tanana. Napetraka manoloana io ny fanaovana asa tana maro ho fanambarana ny lalana izay aharitra 2 volana ka isan'ny nandray anjara tamin'izany ireo vahoaka tiany fotony ny avy amin'ny ministera ny teo anivony FJKM Zoaramboipo, ireo mpianatra eny anivony faculté science eny Ankatso sy ireo fikambanana maro samihafa. Manodidina ny 900 isa ireo namaly ny antso ho fanambarana ny lalana mampifandray ny parc national Mantadia. Teanome ohatra izahay hoe tsy voatery mila vola be vao mivaha io olona ny lalana eto Madagasikara io. Afaka manomboka tsika ary tetika asa filamatra na projet pilote ty atao eto Mantadia ty. Raha ny fikasana 2 volana vita ny asa dia andao hitantsika eo le vokatra hoe manao tamin'ny alalan'izao teknika izao fa raha azo ampiarina eto ty azo ampiarina naiza. Teknika efatra no ataon'ny FJKM Mambopo amin'ilay fanamboaran-dalana fa ray amin'ireny no appliqué neto dia le atao hoe teknika Dono.
ho hitantsika eo ilay izy ary isy ampahany efa ho atao androany satria moa io zany hitanareo canalisation amin'ny sisiny ho ataontsika io efa navita be dia be tiana holazaina dia izao hoe finiavany volonté zay ny ilaina eto amin'ny firenena tsy alaolana ny filazana hoe vola sy ny tsy misy ary ny eo anivo ny ministera samihafa mifamatotra aminay moa dia efa nanaiky fa ifanometanana ao anatin'izao ka dia sihatra ifandrombonan'ireo ministera isantsokazany ny fanatsarana ny tontolon'ny fizahantany amin'ny ankapobeny ohatrany ny ministry ny fizahantany sy ny asa tanana mandray andraikitra amin'ny fiarovana ireo karazan-javo-mananaina sy ireo faritra arovana ihany koa nefa ny mponina eny fotony sy ireo mpiseradia ohatrany ny fanazavana ity sehatra ny fizahantany ity tsy piako foana sehatra transversal be dia normal be raha ty aminay nareo ny manontany fa misy fitsinjarana andraikitra mazava ihany ao isika dia manana ny ministerany tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy ny maid dia aty moa zany misy draide mazava loatra dia tena efa andraikitry ny eo anivon'izay ministera izay tanteraka no miantoka an'izay ary izay ne mahatonga antsika mampiditra an'ilay mponina ety fotony anatin'ilay izy mba hiaro ho saro-piaro amin'izay akanton'ilay biodiversité ananan'ny Madagasikara izay fa etsy andanin'izay ireo opérateur mpisehatra amin'ny lafin'ny fizahantany ny guide dia tena mandray andraikitra angeza be koa anatin'izay fiarovana izay ka dia mametraka tsika fa sady mandamina koa ny lamina ahafahana miaro izay vita ahafahany sehatra ny fizahantany miroboroko nisy araka izany ny fidinana ifotony nataony ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo nandraisana antanana momba ny fanamboarana ny lalana izay mampitohy ny parka nasionaly Mantadia fikambanana maro no niara-nisa la tamin'ny fanatanterana izany ary izana ampiarina amin'ireo toerana maro ihany koa ny fanamboarana ohatrany ny fanazavana narahana fitsidihana ny parka nasionaly Analamazotra ihany koa ny dia tamin'ny fitsidihana ireo karazan-java-mananaina sy ireo toerana fandraisana mpizahantany mahasarika mpizahantany ao amin'ity toerana ity fa vaovao mahakasika ilay andro ratsy mitondra ny anarana Zezania kosa indray no entina aminao amin'ity manaraka